Rotaka be tany vontovorona dia nirevidrevitra ny mba mandatra dranomaso izay nataon'ireo mpitandro filaminana mba hanaparitahana ireo mpianatra izay manao fihetsiketsehana mitaky ny zavatra izay maharary azy ireo amin'ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadindro ny milike ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny grevy teny vontovorona no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mpanjono madinika ao Mahajanga sahirana vao mahazo hazandrano raha toaka 300 kg teo ny filao na trondro azon'ny mpanarato iray tany hoany amin'ny 570 taona lasa tany dia efa nihena ho 570 na 10 kg isan'andro zany ankehitriny ho an'ireo mpanjono madinika raha niresaka tamin'ny mpanao gazety. Misy fotoana tsy mahazo na inona izy ireo fa mody maina avy any an-dranomasina eny. Tsy maintsy mandeha adiny 2 any anaty ranomasina vao mahazo hazandrano ireo mpanjono ireo. Isan'ny olana ho azy ireo ny fisiany plongeur izay mitondra vedety mitifitra filao eny amin'ny marivorivo ka isan'ny mahatonga azy ireo tsy maintsy mandeha au large. Efa mihamaro ihany koa ny mpanjono ka samy mitady izay ho anjarany ny tsirairay. Sahirana ara-pivelomana ny fiainana mihasarotra ka tsy maintsy manao vadinasa ny mpanarato iray mba ahafahana mameno ny fidiram-bola hamilomana ny ankonana ao an-tokantrano ao. Gasikara feno soa indray lasa ny saiko izay olona hanotaniko tamin'izany dia samy milaza avokoa hoe inona no mba makany ambolaninay. Tena tsy misy fiantraikany amin'ny volaninay ny zava-misy amin'izao fotoana izao araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Fa androany ianao manontania ny olona maro hoe fa na ilay vilany aza tsy misy intsony na io nisy nangalatra amin'ny ilay insécurité eto amin'ny tany sy ny firenena na io namidy satria tsy manan-kohanina intsony. Tena sahirana ny malagasy amin'izao ankehitriny izao araky ny voalazan'ny solombavam-bahoaka Gasikara feno soa hatrany raha naneho ny heviny manoloana ny krizy izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny kirmesy lehibe any Foloalindahy izay natao teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina fa ny mpampiavahana no nanombohany hetsika ary taorian'izay dia nisy ny fampirantiana ny fitaovana sy ny trano eva maro isan-karazany izay azo tsidihan'ny rehetra. Tanjona ny hanehoana ny taratry ny hery fiarovana sy ny filaminana ary ny kolotsainy ny mpitandro filaminana. Raha ny angom-baovao azo dia tafiditra anatin'ny fankalazana fa 520 taona ny nazahoanan'ny fahaleovantena sy ny joroan'ny Foloalindahy malagasy ity kirmesy ity. Fanao isan-taona izy io saingy sambany kosa ny kianjan'ny Barea no nandray azy. Nosafidiana izao hetsika izao mba entina hifaneraserana amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Entina hanomezana lanja ihany koa ny dingana efa nantarovan'ireo FDS. Ampirisihoko ny be sy ny maro hitsidika an'izao hetsika izao ho iatrany ny ministry ny Foloalindahy General Saivelo Lalamonja Delphin. Neo amin'ny olany Jirama indray dia samy manontany tena daholo ny malagasy rehetra amin'izao zavatra izay misy amin'izao fiainana izao, indrindra eo anoloan'ny delestage izay iainan'ny vahoaka ankehitriny. Fantatra moa fa tonga ao Toamasina ireo fitaovana maro be izay ahitana alternateur misa 7 izay milanja 420 taona ny tsirairay avy sy transformateur misa 3 izay milanja 12 taona avy. Tanjona amin'izy ireo ny hahafahana mamatsy herinaratra manana tanjaka 500 megawatt ny tambazotra iraisany Antananarivo, izany hoe ny tanànany Moramanga, Ambatolampy sy Antsirabe, iny faritra Itasiny ary mazava ho azy ny ao Antananarivo sy ny manodidina. Ny loza nefa tsy zakan'ireo tetezana izay 320 isa mampitohy any Toamasina sy Antananarivo ireo fitaovana ireo. Tsy hivina fa efa nisy fitaovana tonga tamin'ny taona 2024 saingy mitovy olana ihany ka mipetraka fotsiny ao Toamasina ao raha misedra olana amin'ny delestage ny vahoaka ny Antananarivo indrindra.
araky ny fanazavana taliny kabinetitra ny ministera ny angovo sy ny akoranafo Odon Maris Randrianiaina ny asa goavana miandry izao dia ny fitaterana anireto fitaovana ireto ho tonga ao amboho manambola Antananarivo satria tsy maintsy misy ny fanamafisana ireo tetezana izay misa 30 amin'iny lalam-pirenena faharoa iny. Ahina tsy azaka ireto fitaovana vaventy ireto ny fotodrafitrasa nambarany fa efa manomboka ny asa fanamafisana ireo tetezana ireo saingy tsy izay ihany ny olana misy fa eo ihany koa ireo lalana izay milakolaka be ao Beforona sy Mandraka. Misy ny manome tolo-kevitra amin'ny hanajanona azy ireo ao Toamasinao izay sady akaiky ny tombo famatsiana herinaratra raha teo ao Toamasinao hoy ny hevitry ny sasany. Eny ekena fa tena mavesatra ireo fitaovana ireo nefa tadidio fa matoy ireo fitaovana ireo tonga ao Toamasinao dia tokony efa niomana amin'izay mety fitaterana azy any Antananarivo renivohitra izay ireo mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra efa hatramin'ny ela nanomboka ny nanafarana an'ireo fitaovana izay hamatsiana herinaratra ireo fa tsy hoe efa tonga ao Toamasina ireo fitaovana ireo izay vao hitadin'ny vahaolana. Ao anatin'izay olany jirama izay hatrany dia efa ela moa ny vahoaka malagasy izay niaina tao anatin'ny delestage ary tsy vao androany nahitana ny vahoaka izay mitebiteby etsiroa ary manao antsoavy isan-karazany amin'izay hoe olany delestage sy ny tsy fahampiny rano izay. Leo jiro tapaka ihany koa ny eny Manarantsoa isotry ary mandoro kodiarana any anaty arabe izy ireo tamin'iny andro ny omaly hariva iny raha naneo an'izay hatezeran'izy ireo zay satria ny jiro tapatapaka maizina ny tanàna nefa ny rano etsy andanin'izay dia mbola tapaka ihany koa ka izay no antony nahatezitra anireo mponina marobe izay nidina an-dalambe nandoro kodiarana izay. Fa ny iteny votovorona indray dia tezitra ireo mpianatra rehefa niandry tao anatin'ny fotoana lava satria jiro sy rano tapaka lava no antony fitokonan'ny mpianatra teny votovorona teny efa tena tsy rary nintsony kosa ilay zavatra iainana ho izy ireo raha naneo an'izay hatezeran'izy ireo zay. Ny jiro tapatapaka, ny rano tsy misy ary ny fotodrafitrasa miasimba sy mihareraka ihany ka izay no antony fitakin'ireo mpianatra teny votovorona izay ny amin'ny mbahamahana izay olana rehetra izay mianjady sy ianan'izy ireo any an-toerana izay. Rehefa nanao fitakina izy ireo amin'izay mbahamahana ny olana izay akory nefa nagagan'izy ireo fa nemo raiky sy ny mpitandro filaminana nameno tanàna no tonga teny an-toerana ary raikitra ny tifitra mombandatrajanomaso mba hanapariahana anireo mpianatra izay nitokona nanao fitakina amin'izay hoe jiro sy rano tapaka lava teny vontovorona izay. Nilaza mazava tsara moa ireo mpianatra fa tsy hiemotra amin'izay fitokonana ataon'izy ireo zay izy ireo raha toa ka tsy misy ny vahaolana maharitra izay arosy ny mpitondra fanjakana manoloana an'izay zavatra efa mampitarain'izy ireo efa hatramin'ny ela izay. Izay no masaka azona arosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.